Akafaliana no iarabanay anareo tompoko lasy tompoko vavy na ny avy eto toerana na ny avy lavitra faritra maromaro no enina hoe tonga hatrany tonga eto amin'ny ty toerana ity. Faly izahay mifankahita aminareo ary vonona izahay ifampitafatafa ifampandinika eto tsika makasika an'ity lohahevitra izay voalaza teo hoe mamay hono. Tsika tsy mamay izy androany fa ataotsika amin'ny atonony ary rehefa misaraka eto tsika dia samy ahazo ary samy misy zavatra afaka hoentina ifampizarana rehefa tonga any amin'ny tontolo ambanivohitra ihany. Mizara telo ny zavatra nieritreretinay rahalahy mianaka hoentina eto anio présentation anankitelo ka présentation voalohany dia hosahaniko arahana fanontaniana rehefa vita le présentation. Manarak'izay dia hiditra amintsika eto Andriamatompandrindra national ny cellule de coordination de la réforme foncière ary veriny eto indray aminareo amin'ny présentation fanotelony ary faranatsika amin'ny débat mo ny ny anjaranay androany zany. Ny présentation voalohany hoentiko amintsika eto ary dia makasika ny hoe le pourquoi de la réforme. Resaka efa mandeha be ngamba izy io ary mety efa henontsika andavanandro hoe inona ara le réforme nisy teo amin'ny fitantanana ny fanavaozan'ny fananantany. Raha hozoviana ny tantara ary mety mino fa mety misy izany zandrizandriny indrindra ato mety efa nalala izany tamin'ny hoe crise nisy tamin'ny taona 2020 amin'ny 700 sy ny taona 2020. Mety samy mahita angamitsika hoe raha nanantona an'ireny service mpanjakana misahana ny fananantany ireny tsika dia ohatr'izao ny boky hitatsika tany. Ahoana ny fomba hamakina an'izao boky izao raha ohatr'izao ny entahany. Mety hanahirana tokoa ny fomba hamakina azy fa zava-nisy anefa izao zavatra izao. Rehefa natao ny fandinihana hita raha Madagasikara dia tao anatin'ilay hoe transition foncière. Izany hoe ny analefy ny fahefany mividy ny malagasy. Lasa ihany koa ny tsy sananantona, tsy hoe tsy sananantona fa ny nalaina hamonjy an'ilay service mpanjakana izay misy. Tsara marihana fa raha ohatra ka andray toerana ray andray ohatra ray ny service mpanjakana taloha raha ohatra ianao any Amparavolo mipetraka dia any Ambatondrazaka ianao mamonjy ny service mpanjakana amin'izay fotoana izay. Izany hoe mandeha amin'ny 100 kilometatra eo ianao zany vao tonga any amin'ilay service mpanjakana. Etsy ankilany nefany ny mpiasan'ny topo na domaine service foncier ozy ny terme teknika ilazaintsika azy dia miasa mafy ary beda be, tena beda be ireo dossier izay eo am-pelatanandry zareo satria dia mahatratra 0,5 million zany ny demande na titre amin'izany fotoana izany. Etsy ankilany nefa rehefa mibetsaka ny fangatahana tsy mahafeno tolotra ny tinady tsy afaka mamoaka izy noho ny avitsian'ny mpiasa dia vitsy loatra titre ireo karazana titre mivoaka zany amin'izay fotoana izay. Nisy tarehimarika moa azontsika raisina ato manao hoe 330 000 titres depuis la création du service foncier. 330 000 titres nandritra ny nisokafan'ny nefa ny tsara marihana fa efa ny siècle ray no nisian'ny service foncier eto Madagasikara zao tsika miteny zao. Izany hoe 1000 titres zany no vitan'ny sampandrarany fananantany eto Madagasikara ao anatin'ny 5 taona. Raha ny taona 514 zany ny jerena 1/15 territoire eto Madagasikara ny titre amin'izao. Toy izantsika ny resaka
misy alternativa ihany koa ao anatin'le izy dia ny hoe mialatsiny amin'le chiffre ataontsika hoe en dollara farafahakeliny 70 dollars par hectare. Ny vola aloha zany ao anatin'izy io dia géomètre ray miandraikitra 0,5 habitant géomètre ray. Ny polisy pirenena raha mety betsaka no andreketany no izay zay zany ny zava-nisy tamin'izany fotoana izany. Zay no nahatonga le fitenena hoe tena en crise ny fitantanana ny fananantany eto Madagasikara. Noho izay zavatra izay dia kely tena kely dia kely mise à jour vita eo anivon'ny service-mpanjakana amin'izany fotoana izay. Fitantanana amin'ny fananantany zany raha hozohivina dia ataontsika hoe fahita le izy. Ny régime foncier dia tena nitsorina fa hoe en difficulté zany ilay régime foncier misy. Satria raha mijery an'le io zao efa nahita plan daholo angambontsika rehetrarehetra. Ohatra izao ny zava-nisy any amin'le toerana andehanantsika any. Zany hoe mikorokorotra be tsy afaka vakiana le izy ary mahatonga le fitenenana hoe rehefa mikarakara tany antsika dia hoe tsy hita ny boky, rovotra ny boky. Zany ny zava-misy iainantsika tamin'izany fotoana izany. Dia misy an'le hoe kadasitra ihany koa izay zavatra efa politika mpanjakana efa taloha ela be moa izy io. Dia mifandrindran-dalana amin'izay hoe tsisy navita kadasitra, mety mbola be da be ihany koa tsika ny hoe tany kadasitra hono dia tsy vita le izy hatramin'ny farany, tsy vita hatramin'ny farany dia dingana noho izay antony maro isan-karazany izay hoe vitsy mampiasa, lafo, lavitra dia tsy tody hatramin'ny farany ilay kadasitra izay atsika. Dia an'izay moa misy soratra hoe l'état central gère-t-il encore les terres agricoles et urbaines. Ny fitondrana mpanjakana zany dia mbola mitantana ve an'ireo tany mpambolena sy tany eo ivony ambony vohatra fanontaniana mipetraka izay. Inona raha ny tena antony? Inona ny tena antony na tonga an'izany rehetra zany? Antony voalohany lazaiko anareo dia ny tsy fahafantarantsika an'ireo didy aman-dalàna. Misy afaka manangan-tanana ve sy firy mahafantatra ny didy aman-dalàna mahakasika an'izany? Izay no anisan'ny olana lehibe goavana ny ainana tamin'izany fotoana izany. Eto dia manentana sahady zany hoe tsy fahoriana ary tsy mandovola ny mezaka mahafantatra an'izany lalàna izany mahakasika amin'ny fananantany. Ary azo atao rehefa mifarana dia afaka zaraina amin'ny version numérika ny lalàna mahakasika amin'ny fananantany misy eto Madagasikara. Faharoa manarakaraka an'izay dia ny fahasarotan'ilay procédure na immatriculation. Itsika ne tsy sanatry ny vavadiny lela akory ka hoe manao tsinitsinina ny namana izay rano sy vary fa zava-nisy le tantaraina dia sarotra loatra ny mahazo certificat, ny mahazo titre iray eny anivon'ny service-mpanjakana. Misy efa 5 taona mbola tsy mivoaka titre, marina sa diso? Misy tonga any ianao dia asena miverina nefa ianao ary ambotsy tononona mipetraka. Zava-misy le izy. Tena zava-misy antony zany na tonga ny olona tena hoe en crise le zava-misy eto Madagasikara. Raha ho hazavaina misy kokoa le izy 24 étapes ny fangalana titre anankiray. Misy 24 étapes ao angalana an'le titre anankiray. Dia ao anatin'ny taona maromaro iaho efa natsidiko teo ary mahatratra any amin'ny 350 dollars. Mialatsiny mety tsy azorotsony io chiffre io fa lafo loatra zany ny fangalantsika titre ray. Na maka géomètre ray tsika
efa tsisy latsaky ny 1 million ngamba ny raha tsy diso a ohatraohatran'izay lay izy. De manarak'izay de misy hoe saturation et appauvrissement des services fonciers. Iny koa de olana ray lehibe tamin'izany fotoana izany. Satria naninona ny hoe olana ray lehibe le izy, ny budget natokana fanjakana ho an'ny ministera ny fananantany de tena mamenatra raha ho tantaraina anareo eto. Tena mamenatra. Ao anatin'ny taona ray tsy teny hoe inona le service fa eo amin'ny manodidina ny 25 millions de francs eo amin'ny budget. Mandritry ny taona ray zany ny zava-misy zany. Manarak'izay ihany koa tamin'izany fotoana izay de hita hoe miantitra, mireraka, efa mihazokony ireo mpiasan'ny fananantany nefa ny avy aty ambany tsy nisondrotra. Izany ny anisan'ny olana ny sedraina ary antony natonga an'le hoe Madagasikara tao anatin'ny crise domaniale. Ny fanazavana azy hoentina ihany koa de hoe décalage entre les capacités de l'État et le principe de domanialité. Nisy décalage zany entre andreo zavatra anankiroa ireo. Satria etsekilany ny fanjakana foibe de maniry ary te hitantana, hife ireo karazana tany, satatany misy eto toerana nefany inona zava-misy budget hoentina nanaovana an'ilay izy raha tsisy. De lasa ohatrany hoe manao ary zato ampandrina angamba raha zay mateny azy. Zany le zava-nisy ny ainantsika eto Madagasikara. Tetsekilany nefany de mitohy ny tantara de ary tena mitohy ny tantara satria tsy mipetrapotsiny ny vahoaka malagasy tetsekilany tena tsy mipetrapotsiny izy fa nandray fepetra. Satria za rakoto tsy hamonjy an'ny service foncier izay aria ambotsy tononona hikarakara ny taniko. Tongany de asenao miverina raha fakapitso, lany frais, lany vola, lany fotoana. Inona raha ny nataoko? Ny fanaraka fotsiny izay sy namanato hoe andao isika anao fifanarahana ety afotony. Andao ho fehezintsika ety amin'ny fotony ilay fifanarahana toy izay za andeha any de avezivezinareo foana. Papiers non reconnus par l'administration qui ne connaît que le titre. Izany hoe ny fitondrana foibe na ny service mpanjakana misahana amin'ny fananantany de tsy malala afa-tsy ny antsoina hoe titre. Izany hoe tsy eken'ny lalàna zany ny fifanarahanay sy ny namanato. Fa ny fantatry ny lalàna de hoe manana titre ny olona, izay no antsoina hoe légal, ara-dalàna. Ara-dalàna ny zavatra rehefa mandalo any amin'ny service mpanjakana. Nefa za tsy tonga any fa lavitra loatra, izay mifanaraka ato, izay atsotsika amin'ilay hoe petit papier ny anaran'ilay izy. Eran'ny Madagasikara mety efa henonareo, nareo miaina amin'ny tontolo ambanivohitra, tsika miaina amin'ny tontolo ambanivohitra, mety efa naheno an'izany ngamba hoe petit papier. Fa naheno an'izany ve tsika? Eny anivon'ny fokotany rehetra eny. Efa naheno? Io petit papier io araka ny efa natsidiko teo taratasy fanaovana amina olondrona mihoatra izay fehezana eny toerana ihany. Izany hoe raha manolotra tany ho anazy ny namanato, raha izy koa tanandrolo olo izy raha manolotra izy, dia hifanarahana amin'ny raha lamianaka fotsiny le izy, fa tsy andeha ho any amin'ny service mpanjakana amin'izay fotoana izay.
raha ho amidiko indray ny taratasy iny avy iny tany iny avy eo a tsy ho any amin'ny servisy mpanjakana fa zay sy ny namanato indray fotsiny manao petit papier vizen'ny président fokontany a vita tsy mila géomètre zany a tsy mila boky tany zany fa fehezina eny atoerana izay le hoe taratasy tany izany hoe zavatra anankiroa zany misy ankehitriny tamin'izay fotoana izay eo a ny ara-dalàna ilay antsointsika hoe inona moa izy teo titre foncier ary etsy ankilany a ilay a petit papier izay antsointsika tsy hoe antsointsika tsony moa zany fa efa hoe petit papier nandeha ny volana nandeha ny taona tonga tamin'ny 5 arany ny tanjona lehibe tao anatin'izay dia hoe ahoana ary a averiko indray a ahoana ary a no ampifandraisana ny ara-dalàna sy ny ara-drazana inona le ara-drazana le petit papier a ao a ahoana ny fomba ampifandraisantsika ny ara-dalàna sy ny ara-drazana izay no antony a na tonga n'ilay hoe réforme 2005 na hoe fitantanana fanavozana ny fitantanana fananantany 5 dia ao anatin'izay a ilay hoe fitantanana ifotony ny fananantany na ny gestion foncière décentralisée izany hoe ny tanjona ao anatin'io zany a dia ho apetraka eny anivon'ny commune ny fitantanana amin'ny fananantany fa kosa maninona amin'izay fotoana ara-dalàna ao a ara-dalàna zany izy amin'izay izay ny antom-pisian'ilay hoe réforme foncière 5 rehefa nandeha rehefa teraka teo le hoe réforme foncière 5 a nanana asa maromaro izy io tao anatin'izay dia ho jerevantsika tsirairay eto ireo karazana asa fa alohan'izay aloha manana ny objectifany izy a na ny tanjona ao anatin'izay ny tanjona voalohany dia ny tena maly a nireo etaetan'ny olona eny fotony satria répondre à la demande massive ozy a en sécurisation foncière ao anatin'ny fotoana voafetra vidiny mirary a mifanaraka amin'ny contexte économique par la formalisation des droits fonciers non écrits par la formalisation des droits fonciers non écrits et par la sauvegarde et la régularisation des droits fonciers écrits izany hoe ny fampifandraisana n'ilay a droit foncier non écrit ho tonga zavatra misoratra ara-dalàna eken'ny lalàna eken'ny malagasy a ray manontolo nanana axe na ataoko hoe inona moa madika anteny hoe axe zany zao tanjona sa tsy tanjona manana lalana anankiefatra izy io ny lalana voalohany dia hoe restructuration modernisation et informatisation des conservation foncière et topographique raha ho azavaina izy io dia hoe ahoana ny fomba natsarana ny fiasan'ny ireo service mpanjakana izay efa misy ho informatisena ny braon'ny topos domaine manerana Madagasikara tanjona mba anamora n'ilay a fiarah-miasan'ilay olona fanatonan'ilay olona amin'izany fotoana izany manarak'izay dia hoe ho fehezina eny fotony a ny fitantanana amin'ny fananantany décentralisation de la gestion foncière izany hoe amin'ny alalan'ilay a fananganana an'ilay a zafady tiako eny be le marina izay zavatra tsy hoe marina izay zavatra izay amin'ny fananganana n'ilay antsointsika hoe guichet foncier
na birao ifotony a fananantany valiko kely le guichet unique rehefa amin'ny farany angambany. Teo zany niteraka le hoe birao ifotony fananantany a izay tantana ny tanin'olon-tsotra rehetra tsy vita titre tsy vita kadasitra. Dia manaraka an'izay ihany koa ao anatin'le lalana fahatelo ny hoe rénovation de la réglementation foncière et domaniale. Izany hoe fanavaozana ireo karazana lalàna misy ao anatiny ity réforme 2005 ity. Ary ny lalana faefatra dia ny hoe programme national de formation au métier de foncier. Izany hoe fampifoanana ireo miasa rehetra ao anatin'ny tontolon'ny fananantany izany. Hojerevantsika tsirairay ireo aksa telo ireo dia mahita tsika etsy amin'loha eto zao mahita an'le hoe modernisation et restructuration des services fonciers dia ohatr'izao ny fitombon'le izy raha tamin'ny 2006 izy 29 ny tombo 38 izy ary efa 42 izy amin'izao fotoana raha tsy diso ny fitadidiko. Tao anatin'izay ihany koa dia misy ny numérisation de documents fonciers, zany hoe mena machine ampandehanana no numérisena zany fa tsy le taratasy be ireny intsony ny zavatra miasa any anatin'izay. Mise en place na guichet unique araka n'le nilazany namantsika tato izany hoe le fampitambarana ny guichet sy ny topo sy ny domaine na tonga an'le hoe guichet unique. Satria mantsy taloha tsika raha mandeha dia ato ny topo dia ria mahazo ny domaine, izany hoe ho atao trano ray zany le izy mba hanamora ny fandraisana an'le olona. Manaraka an'izay ihany koa dia misy an'le hoe dotation na matériel roulant, ny ezahana mihitsy zany na ny zarana fitaovana mandeha amina pneu an'ireo service ireo. Nisy 15 circonscription no zaraina tamin'izay ary efa mety nioatra an'izay chiffre satria moa tsika efa 924 amin'izao. Ao anatin'izay ihany koa dia misy an'le rénovation nouvelle construction na bâtiment, izay tena anisan'ny tena asa tao anatin'izany zavatra rehetra zany dia nombre na géomètre koa izay anisan'ny tena hoe kely sy vitsy dia efa niakatra 230 amin'izao tamin'izay tamin'ny anaovana ny analyse-n'ity zavatra ity zany. Dia ho an'ny acquisition na image aérienne moa zany dia efa natratra 106 000 km 116 000 kilomètre carré. Dia hijery kely an'ity sary ity vetivety fotsiny tsika ohatr'izao le izy. Rehefa navaozana zany le izy dia lasa ohatr'izao, tsy le andriambavilanitra ny jerevantsika fa le salda le fitoeran'le entana ao aoriana. Ho an'ny axe lalana faharoa dia le hoe décentralisation de la gestion foncière. Tamin'ny 124 nanaovanay an'ity fanadihadiana ity 1695 ny commune eto Madagasikara ankehitriny raika amin'ny 500 raika 501 commune misy guichet foncier amin'izao fotoana izao. Manarak'izay dia raha jerevana ny demande rehetra voaray eran'ny Madagasikara dia mahatratra 200 000 ny demande rehetra ary 106 000 ny atsotsika hoe certificat foncier misoratra ao anatin'izay. Ka ty chiffre ity mahafinaritra mihitsy manonona azy rehefa tafahoana ohatr'izao hoe manana zo feno ny nareo vehivavy satria ny 20 isanjaton'ireo dia misoratra amina vehivavy. Rehefa natao ny fanadihadiana ihany dia 330 isanjaton'ireo dia mbola tena hoe mandeha amin'izao fotoana. Ny 950 mila fanatsarana noho ny antony isan-karazany izay tsy ho voatanisy eto angambany ary ny 220 isanjaton'izy ireo nataontsika hoe nijanona tsy nanohy ny asa intsony fa mbola ao daholo ny fitaovana rehetrarehetra. Ny lalana fahatelo ao anatin'izy io dia le hoe rénovation na texte. Ity dia vakiako fotsiny ho antsika satria tena lava dia lava izy ity izay mahakasika ny santatany eto Madagasikara satria raha alohany 5 dia ireo ny karazana santatany misy. Ho vakiako domaine public le gris-gris dia ny domaine privé national ile menamena
dia le partie kely eo ambany io le tany atsotsika hoe vita titre dia le terrain à statut spécifique na le hoe inona moa malaza azy amin'ny teny gasy indray ireo misy ohatra ny alarovana zavatra sahala amin'izay zany a ilay santa manana tany manana santa manokana mialatsiny taorianany 5 sy 10 dia niova amin'ny fandehany tantara satria nitambatra niaraka ilay domaine de l'état izany hoe nitambatra ilay a domaine public gris sy menamena atsy a lasa ary amin'le gris ery ambony ary teraka teo le hoe propriété privé non titré izay iasan'ilay bray foto mifanana tany dia tsy miova ny eo ambany a misy an'ilay hoe PPT propriété privé titré ary ilay a terrain à statut spécifique izay a ny ataoko hoe présentation voalohany nataoko a dia manatitra fisaorana mbola iverina aminareo ihany a raha misy fanontaniana angamba ny zareo afaka mamian'izay saotra tompoko. Nisaotra betsaka anazy a narindra ny anarako avy amin'ny ministère ny serasera mialohan'ny ametrahanareo fanontaniana angambany dia fitianiko kely itsio a raha misy diso a fitianiko kely ny zavatra voalaza teo hoe famanina ministera no niroso tamin'ny fanavaozana ny fananantany dia satria ela fiasa be ny sampandrara ao amin'ny domaine dia efa mianatra konkoa ny mpiasa ao a dia fahasarotan'ny fahazahoana karatany a lafo ny fangalana titre dia ny fitondrana fohy be tsy malala fa tsy ny titre dia ny endriky ny fanatsarana hoentinareo a hatsaraina ny fomba fiasan'ny sampandrara ampiofanina ireo mpiasa ho feheziny ny fotony fitantanana ny fananantany a amin'ny alalan'ny guichet foncier ary farany a fanovana ny karazana lalàna misy izay angamba ny zavatra voaraiko teo dia raha misy manana fanontaniana mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoa. Zafady Edilina Tatsa avy any Ambatofotsy Tananarivo Atsimondrano. Momba le resaka fananantany teo angambany dia tena mahaliana tokoa satria izay zao a efa nisy tany nangatahana tamin'ny taona 86 dia hatramin'izao zany satria nole tsy fahafantarana le hoe dinganao oarana satria namaka teo hoe 24 étape izy vao mahazo titre anankiray dia ohatrany hoe nijanona eo amin'le fangatana sy fahazahoana le carte le aniny fotsiny zany fa mbola tsy mahazo titre dia ny zava-misy nefany a efa tamin'ny 86 zany no maromaro zay nanao fangatahana izy io karazana hoe tany mpanjakana amin'ny tondran'ny titre hoe ferme laitière any Ambatofotsy dia avy eo a ohatrany hoe nisy olona hangataka indray zany a le 11 hectare io dia avy eo zany vao nitoropaka daholo le olona hoe efa nanao an'le fangatahana teo sy efa nahazo an'le plan iny zany dia ahoana zany a ny tokony ataonay a satria any aminay keo zao tsy mahafantatra hoe aiza moa zany le bify any le any amin'ny commune satria tokony manantona an'io zany zay dia tsy fantatray kory zao fantatray ny fisin'le bify fa le ao amin'ny commune no tsy fantatray hoe aiza na aiza dia ahoana ny tokony ataonay amin'izay satria le izy zany olana mipetraka amin'izao tsika miteny zao mihitsy le izy fa tsy hoe anina. Efa 30 taona eo zany zao nanaovana an'le anina dia hatramin'izao zany tsy fantatray hoe ahoana na ahoana zany ny dingana tokony ataonay. Efa mandray ny fanontaniana zareo dia mieritreritra zareo fanontaniana anankitelo izay vao mamaly ny fanontanianareo izy. Ya, iaja ao amin'ny ministera ihany. Tiako apetraka kely le fanontaniana amin'ny betsaka ny tiako apetraka fa ray ihany ny tena apetrako. Sy ny tena dia tena mangirifiry mihitsy ny tena zao mikarakara-tany tamin'ny 2002. Anao mutation fotsiny sy
acte de transmutation mbola tsy vita ty hatramin'izao amin'ny herinandro vao hiverina any amin'ny tompo alasora zany fa apetraka amin'ny tompona ndraiky sa hoe nanahoana le vokatra le politika tamin'ny 2005 fampiarana azy amin'izao fotoana izao satria tena tsara rafitra ty fa zay mpanjifa za mahita hoe tena vao mairo ny embotra satria naka certificat situation juridique fotsiny lazaina fa voalohany dia raha anao amin'ny guichet unique dia lasa 20 andro nefa rehefa tena maky ianao 3 volana vao azo dia tena filarana be dia be tena lava dia lava mihitsy ny ao ka petraka kely le fanontaniana hoe nanahoana le fiantraikan'le fanavozana fa dia resaka boky foana zany naverin'ny tompona ndraikitra hoe tsy hita amin'ny boky rovotra amin'ny boky ka rehefa zay rovotra zay ny boky dia eo anao sy ny tranonao fa dia mihodikodiny eo ny taratasinao zay ny tiako apetraka fa dia be dia be fa mbola betsaka metrametraka fanontaniana sotra tompoko ny tenako moa efa miprésentena teo zany fa le fanontaniana tiako apetraka zany hoe io le propriété privé non titré io mantsy zany ny tena antom-pisin'le guichet foncier dia efa nisy kave hoe vita titre daholo le propriété privé dia voatery najanona zany le guichet foncier satria tsy misy asa tsony sa misy asa mbola azo le guichet foncier toizana ve rehefa vita titre daholo le tany sotra to ia valindry zareo angamany aloha le fanontaniana anankitelo dia manaraka indray ny telo avy eo faly miarabantsika mianakavy efa nanao présentation teo moa mbola fa misy tiako atsaraina kely le présentation nataony teo zavatra nyteneny teo moa zany dia le hoe manatrika anareo eto zay mirahalahy mianaka le précision tiako atao le le hoe mirahalahy mianaka izy ny dadany fa zany zanaka ohatsy ny tiako nanao iny zany fanontanianako telo teo avy tany amin'ny madame Medeline 96 efa elany zany 86 tena efa ela le fanontaniako zany zao le hoe manina ferme laitière le izy dia hoe aparte à l'état dia nanao fangatana le olona fa le démarche zany no tsy fantatra satria efa nanao le fangatana zay dia efa nahazo an'le carte be le menamena be iny dia efa mentionné fa le titre zany tsy fantatray hoe aiza no le makaizavy iny tsy fantatray dia zao na satria manko nampivoakan'le olona lasa nisy nangataka le tany 11 hectare mahery nefa reo 11 hectare eo fa nangatahana olona individuel maromaro zany le izy misaotra tompoko ny amaliko an'le izy zany dia ataoko hoe ohatra zao ianao zany tafiditra ao anatin'le niteneny monsieur mbola teo hoe le hoe méconnaissance de la loi tsy nafantatra an'le izy ary mety mifananiana mihitsy ny tsy nampahafantarina nanao an'le izy fa mety avy aminao koa tsy niezaka nafantatra an'le lalàna sanatria akory hoe mamely nanao anina fa dia zay anisan'ny constat anankiray na tonga antsika le hoe andao any anatin'ny resaka fanavozana ny zavatra misy ohatran'ireny aloha rehefa misy tany ka tianareo angatahana dia alao manatina ny service ny domaine hoe efa misy tompony ve io tany io manana satatany ve io tany io en fonction an'izay le dingana atao matetika mantsy matoy izy misy anarana ohatran'izay dia efa titre izy zany aman'olona eto moa raha araka ny filazanao zany hoe appartient l'état any fatondram-panjakana le izy raha tamin'izany 86 zany talohany 2005 dia mbola le lalàna taloha zany ny tena nampiarina tao anatin'izany raha tamin'izany mazava ho azy tsy afaka nanatina ny birao ifoton'ny fananantany ianao satria tsy nisy izy tamin'izay fotoan'izay fantarina aloha zany hoe inona raha ny satan'io tany io zay vao miditra zava-misy mantsy amin'izao fotoan'izao dia efa misy tany eo matetika mipetraka eo nefa tsisy nikitika le izy dia miditra le olona miditra eo zany manangana tranobozaka izy aloha dia miakatra tsikelikely rehefa tsisy miteny izy dia lasa tanana be le izy nefa iny tany iny efa amin'ny anaran'olona efa misy titre araka ny fomba vilazantsika hoe ny titre dia inattaquable dikan'izay zany hoe squatteur ianao zany amin'izay fotoan'izay
fa manana indray tsika anatin'ny lalàna misy an'izay le hoe prescription acquisitive. Raha mipetraka teo amin'ny tanin'olona ianao ka atao anatin'ny fotoana voafetra, tsy tadidiko izay 20 taona angambany, dia azonao atao ny mangataka an'ilay izy. Tsy hamaly an'ilay situation individuelle ohatran'izay zany cas par cas, fa izay fotsiny tiako avaly zany a madame Edeline hoe aleo fantarina aloha hoe inona le situation le terrain. Dia raha appartient an'ilay ta io na amin'izao fotoan'izao azy na efa nindroso amin'ny fanavaozana ny fananantany ary tsika, ny terrain titré dia any amin'ny domaine ihany no afaka mifampiresaka amin'ilay izy. Ny zavatra misy koa dia zao, matetika le olona zany mahita an'ilay tany eo dia mipetraka izy tao anatin'ny 5 taona tsisy ny teny any efa anaty efa mandry eo ambon'ny ondana ny loha tsisy ikitikitika. Tampoka avy any misy olona miteny hoe ty ny titre anay fa miala ianao, ary zay matetika mahatonga ny fisiany resaka hoe aty tany. Zay angambany aloha ny amaliko an'iny fa tsy hiditra amin'ilay détail ahako. Monsieur Yadza, MPE, miarabanao, mangirifiry. Ohatra mampieritreritra hoe avy nisotro toaka zany. Mangirifiry. Matetika tena ny resaka mamay ozy izy tsika teo ny resaka fananantany. Marina zany makararatsika malagasy ty resaka fananantany ty. Nanomboka tamin'ny 2002 ianao zany nieritreritra hoe hanao mutation. Ny olana amin'ny mutation dia matetika dia ohatran'izao lafo be ny droit d'enregistrement. Dia io tsy eny amin'ny sampandrarahan'ny fananantany irery manao an'izy io, fa eny amin'ny ministère ny finance. Ary rehefa mifampiraharaha zay amin'ny ministère ny finance hoe mba hainao kely izy io fa raha voahenanareo io be da be ny olona afaka miroso amin'izay le mutation ireo. Fa hiteny aminao fa ny akabeazantsika reto zany izay manana titre, manana tany ka manana titre, mino marimarina fa io titre io tsy mbola amin'ny anaranareo fa mety amin'ny anaran'ny dadatoa ny zafikely ny dadatoa ny dadabe anareo le izy. Nefa io olona io efa tsy eto tsony. Inona natonga an'ilay olona tsy nanao mise à jour an'izay information zay satria mavesatra be izay le vidin'izay. Zay anankiray lafiny anankiray zay. Fa zay koa tsy midika hoe dia miasa tsara zay ao amin'ny domaine-nao. Dia miteny misy olona anao tsy afenina aminareo zany fa be da be eo mametra kely. Ary matetika ilay izy tsy kely fa tena be mihitsiny. Zava-misy zany zavatra zany. Zava-misy zany zavatra zany. Inona ozy izy ianao ny suite an'ilay PNF, nisy présentation nataony avy mivoakety ny sarika. Coucou. Misy présentation nataony monsieur Mbola teo tamin'ilay hoe axe voalohany. Dia nametraka izy hoe ny circonscription natsangana mena zay le anton'ilay izy. Ndresaka koa izy momba an'ilay axe faharoa, les gestion foncière décentralisée. Amin'ny akapobeny ny tenenany hoe inona le résultat azo zany tamin'izay fotoan'izay. Nisy résultat ihany izy io. Fa zany hoe zao 2005 nanomboka les réformes. Zao tsika 2016. Dia raha miteny tsika hoe 12 taona angamban'izay. Fa zany teny hoe nanaovantsika an'ilay réforme tsy nahatratra 12 taona. Fara be indrindra dia 5 taona. Satria naninona? Satria krisitsika teo. Nanonga-panjakana-tsika dia efa tsy neken'ny olona dia efa tsy ao intsony ny mpamatsy vola. Zay nanampy an'io réforme-tsika io dia asika hoe entre parenthèse. Tsy afaka niroso zany tsika tamin'izay le hoe fanavaozana ny fananantany fa somary niato kely. Ary zay mahatonga ny hoe misy an'ireny guichet maromaro 33%, 54%, 11%, misy matimaty, misy nitsipozipozy. Fa misy tena mbola navita namelona ny tenany mihitsiny. Fantatsika fa tamin'izany fotoana izay anisan'ilay atao hoe MCR zala amerikanina ny tena nanohana tsika maro be mihitsiny. Tamin'izany moa tsika nge niaraka atao amin'ny ministère ny agri ihany tsika nanao an'izy io. Niaraka atao ihany zay fa nanao divorce zay taty zao. Sady moty fanin'izy atao ihany tsika. Dia zay le izy. CSJ, certificat situation juridique, marina zany. Taloha renao amin'izao fotoan'izao teneniko anao nisy fotoana tamin'ny herintaona nandritra an'ireny grève ny syndicat des domaines reny. Hogagy ianao raha teneniko hoe certificat situation juridique nivoaka tamin'izay. Grève mandeha midy mibirao fa mbola misy ihany lalana ambany tany. 25 millions dia tafavoaka le izy. Mba hitenenako anao hoe les réformes tsy vita moramora. Sondro ray loasa ozy izy ry zalahy zay tsy ilozan'izay kamara. Zay moa filazana raha. Tsy
tsy maintsy misy foana eo ilay mandingana kely. Ary raha nanao réforme-tsika matetika raha nova zavatra, tsy voatery hoe ny rehetrarehetra ny manaiky ova. Fa tsy maintsy misy ihany izay olona mihevitra hoe voakitika ny tombotsoany dia mbola mifikitra ao anatin'ilay izy. Nametraka izay standard de service tamin'izany fotoana izany hoe tokony ho fantatry ny vahoaka rehetrarehetra zany hoe manahoana ny dingana tokony arahana, indrindra moa zany hoe famoahana certificat situation juridique zany. Neverina fa hoe anatin'ny 3 andro dia hivoaka. Nanaiky daholo ny rehetrarehetra. Fa rehefa nanaiky ny rehetrarehetra, ambava io. Fa rehefa mandeha ilay izy hitanao foana hoe misy olana. Hitanao mo teny moa ianao hoe boky rovitra. Dia tena marina mihitsy fa rovitra ilay boky. Fa ilay fanontaniana mipetraka ilay hoe iza nandrovitra azy. Satria ao anatin'io boky io misy ny information rehetrarehetra. Ilay hitantsika teo moa naseho animbola ilay hoe boky teo dia feno laniny tsikoroka moa sahina moa filazan'ireny zavatra ireny, tena tsy azonao alaina intsony ilay izy. Fa misy boky na tamin'ny 2000 na tamin'ny 86 ary ny information io tsy hita satria rovitra ilay izy. Zavatra nataon'ny fitaovam-panjakana momba an'izy io amin'izao fotoan'izao dia misy lalàna ho avoaka momba n'io resaka boky rovitra io. Raha tena tsy hita ilay izy, inona ny azo atao? Tsy maintsy mijery zany hoe iza raha ilay olona misitaka eo mety anjaran'ilay olona io zany no mitondra proof hoe raha tsy anananareo intsony ilay information za tompoko mbola manana. A partir an'izay tsika no mijery hoe omenanao amin'izay ve le zosa tsy omenanao. Io zany tsy fiara-miasa tsy maintsy fanaovany rehetrarehetra io fa tsy ny sampandraraha amin'ny fananantany. Manahoana ny asan'ny BIF raha toka voatitré na certifié daholo ny eo anivon'ny commune. Ny BIF raha nametrahana ny BIF tamin'ny voalohany dia izay ilay hoe hitatana ny resaka fananantany any fotony. Fa tsy izay ihany nefa ny tsara atao anazy satria ao anatina service rehetrarehetra ny tany araka ny tenentsika dia zava-dehibe. Raha teneko anareo ny fitondram-panjakana amin'izao fotoan'izao ny tenitsika hoe domaine privé de l'État. Fanontania inge ny sampandraraha hoe aiza daholo ireo tsy fantany. Raha antanitsika koa zany ny commune amin'izao fotoan'izao mety tsy fantany. Kanefa inona ny tombotsoa raha mahafantatra ny tany misy ao aminy izy. Voalohany indrindra aloha dia fantany daholo hoe iza ny tompony, aiza ireo tany ireo. Fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay dia any amin'ny resaka fiscalité locale. Ahafahan'ny commune zany mijery hoe iza ny olona mpandoaviko etra. Fa raha toka ireo olona manana tany parcelle nateural amin'ny commune mandoany etran-tany izay mijanona ao amin'ny commune, velona soamantsara ny commune. Ka raha hain'ny commune mitantana an'izay dia tokony tsy mitavandra an'ilay subvention intsony izy amin'izay fotoan'izay. Azontsika atao ilay fifindramonina amin'izay fotoan'izay hoe mety ny commune indray ara no miteny hoe izay dia havita tsara mihitsy ny momba an'izy ity. Isaorana anjareo amin'ny matoa satria efa mivoaka tamin'ny TVM izy iny raha tsy diso fa tena nety tsara mihitsy ilay zavatra iny ary na succès mihitsy iny tao aminay tao. Izay angamba ilay fanontaniana telo raha mbola mety misy fanontaniana telo hafa maromaro ilay zavatra misy eto. Misaotra ny zareo namaly an'ilay fanontaniana. Judicaël ny tenako miteny tena m'intéresse. Tena m'intéresse antsika be mihitsy ilay fananantany fa fampatsivana kely fotsiny ianao hoe misy mbola manao présentation fandroandro zareo dia any amin'ny farany any misy tena débat be dia be azony tsirairay atao mety amin'ny fotoana maharitraritra kely anaovantsika azy dia eo amin'ny resaka timing antsika zany tsy aro voavaly eto amin'ity ampaham-potoana le eto anelanelan'ity daholo aloha fa zany akory tsy manakana hoe aza apetraka ntsony ny fanontaniana fa zary zao ametraka. Dia ny fanontaniana voalohany zany avy aty aminah dia hoe avy aty aminay satria ny tena moa zany rehefa miserasera man'olona any dia anontaniany olona dia tsy mahay dia ohatra menatra be ihany hoe aiza re tompoko ny toerana na plateforme na ohatra ahafahany tatsahana ny olon-tsotra zany mahazo an'le hoe ity ny lalàna mifeny tany azoro amin'izao fotoana mba hahafantarany tsirairay satria ohatra ny madama taty zany zao fa tamin'ny 86 izy
dia efa niova ilay lalàna dia tsy fantany a ie. Anankitelo ihany. Faharoa zany monsieur Jules Dio misy sehatra roa zany ahafahana mahazo titre dia ny domaine zany sy ny TTD. Toa misy conflit am'ireo entité anankiroa reo, ary ahoana ny valeur juridique ny certificat foncier omeny commune. Traotra tompoko. Iango miora avy any amin'ny FCA faritra Itasy. Fantanina petraka eto angamba tsy fantanina hoe mahakasika ny ho anahy manokana fa fantanina mipetraka matetika any amin'ny faritra misy anay. Tsy tena mazava tsara aminay aloha ilay hoe propriété publique privée sy ilay terrain à statut spécifique, satria izahay dia miara-miasa amin'ireo ilay fokon'olona mitantana ny Arena Voajanahary dia misy any ren'ilay misy olona zany mahazo titre anatin'ireny titre ina moa fentika azy terrain à statut spécifique reny Arena Voajanahary reny. Dia tiana io fantatra, tiana mba isaorana aloha zany ianareo amin'ny sampana raha-pananantany manao an'izao ezaka izao, satria matetika dia hita ianareo amina sehatra maro isan-karazany. Fanaizanana zany ara apetraka ihany ilay fantaniana rehefa misy misy manitikitika hoe ahoana mba ahafahan'ny olona. Ianareo mantsy ny teny hoe mila manatona any amin'ny birao manontany hoe manao na satan'ilay tany, fa sarotra aloha ilay izy mino fa mahafantatra an'izany nareo fa izay mahafantatra sy akaiky an'ilay commune na akaiky an'ilay birao ihany mahazo ny vaovao tena marina. Ary matetika ara ilay fianakaviana na ilay naman'ilay tompona andraikitra ihany rehefa mivoaka ilay titre vao hoe ay ve ty tany ity tsy nisy tompony teo aloha dia eny aminay eny zao kely ilay tany ambolena efa lasa miasa anatina tany misy Arena Voajanahary ny olona ary manomboka miasa any amin'ny tampon-tanety. Sarotra ho an'ny tantsaha aloha manatona birao manontany hoe anisy titre ty na ren'ilay coordonnées an'ireny tany reny ara tsy ho hay mihitsiny, fa dia ahoana mety anamora anareo heverinareo hoe ahafahan'ny tantsaha manantona anareo sy mahazo an'izay vaovao sy mahasamihafa an'ilay hoe terrain public sy ilay terrain spécifique reny. Saora tompoko. Ia misaotra sena fanontaniana fahatelo ity mifaransa mbola misy anankiray fahatelo apetrakitsika. Ohatra maromaro mantsy ilay manangatanana eto ambany raha toka sitrakao zao ngamba nanaotsika fanontaniana fahatelo farany rehefa avy eo. Ato zany misy anankiroa dia telo atsy dia ajanontsika amin'io fa hiditra amin'ilay présentation anankiray, satria anatin'ilay présentation anankiray zany efa misy valiteny kely amin'ilay fanontaniana eo dia mirositsika zany. Somary mandeha be ihany mantsy ilay fotoanantsika satria raha ny fotoanan'ny fanomezana hoe amin'ny folo sy fefantsika manomboka efa somary manakaiky ny amin'ny 12 tsika zao, kanefa tsy mamona aminaina mihitsy izay ilay hoe ifampiresaka aminareo raha ty resaka fananantany ity. Ny masoandro mody mampalahelo fa na zay raha nataoko hoe amin'ny 12 alina tsy mampanina afaka mifampiresaka eo. Ny fanontaniany Judicaël teo dia oza hoe misy tsipy voninkazo izay nataony miora taminay teo, misaotra anareo lahy aloha miezaka ozy izy mampafantatra. Dia izay ilay valin'ilay fanontaniany, ny zavatra ataonay atsona zay dia tonga dia mampafantatra ohatran'izao. Kanefa be da be ny plateforme miara-miasa aminay, ny sehatra iombonany ny fananantany plateforme SIF, ny tafy miahavo miara-miasa aminay, ary be da be ireo société civile ireo miara-miasa aminay. Rehefa misy fotoana ahafahanay midina ka miantso zareo dia mandeha any zay izy. Nindry kely fotsy ilay teneniko hoe ministère izahay, matetika zany le hoe ordre de route zay tsy dia anananay fa zareo no miantso dia zareo mba mandray antanana ny déplacement anay. Ohatra velona any amin'izay zany efa nanao tany Moromani zay tsy haiko telo volana lasa angambany zay zareo teo amin'ny Matoy no nandray antanana anay nampianatra ny zareo tany amin'ny commune teo, indrindra moa monsieur le maire izay nisy an'ilay toerana fifindramonana eny anisany nandraisana anjara ao anatin'izany. Na tsy zany aza manana site web ihany zay
amin'ny observatoire du foncier na ministère koa dia misy eo misy site web ihany eo. Manana vinavina koa zany zay ny amin'iny taona 2017 iny tena hoe anao ny vulgarisation an'ireo texte rehetrarehetra eto. I monsieur Elias moa nakeza moa izy teo trany lasa mivoaka trany lasa mivoaka izy dia ianao angamba madama somary ametrahako fanontaniana, tsy ametrahako fanontaniana fa ametrahako felaka kely eny mety manahirana le hoe felaka fa ametrahako an'le biseau angamba ny ohatran'izay. Nare mantsy teo tamin'le présentation nataony nahita monsieur Elias teo dia no hoe tsy voatery valiana raha biseau no meko anazy mety mba hafahafa ny namaliny anazy teo za alao tsy ho hitanareo rehetrarehetra zay. Anisany andraikitry n'le CSA dia le hoe manampy amin'ny famolavolana politika dia nametraka izy le CADDP na PDDAA sy MSAEP. Dia ny anahy moa zany nisy mipetraka teo hoe misy manana fanontaniana deo zany nietreritra sao dia menatra ny ametraka azy fa rehefa mitsangana dia teneniko le izy. Monsieur Elias ane anisany nanangana an'io politika l'aide de politique foncière tamin'ny 2005 any ka tsy zany va ao anatin'izany fa tamin'izany fotoan'izay mety tsy tao angamba ny CSA dia le fanontaniako zany hoe nareo rehetra zany raha fahazahoako atao mitodika kokoa any amin'ny tantsaha manao tantsonika amin'ny tantsaha fa za zany mba te hiteny hoe anareo izay mitatana eo mba mitodiko any amin'le sehatra avoavo any amin'ny stratégique hoe raha le zavatra hitanareo eny toerana mba manao plaidoyer nareo sy lobbying hoe mba atao zao koa ny politika amin'ny fananantany fa tsy mijanona amin'ny resaka agriculture ihany tsika ho hitantsika mantsy anatin'ny présentation eo le izy zay le bahakely fa manjary ny volombavany Elias indray no tratrabotra hoe zay le amaliko ny fanontanianao aza mamalika manjary dialogue ny antsika senao rehefa avy eo. Monsieur Joly zay moa Joly faninany tsy natao hoe Joly tsy manaiky ianao raha lehilahy manao an'izany na ovay d'accord na ataoko amin'ny teny ataoko somary sarombavy ara ny fiteniko dia tsy hakenao tsy mbola tsisy mariage pour tous ako eto Madagasikara ka lalàna fantatritsika rehetrarehetra iny mifangaro ny titre sy ny certificat foncier. Ozy izy ianao hoe ny fahazahoana titre dia ny domaine sy ny CTD mizara anazy dia ozy hoe madame Edeline mitovika aminao izy fa tsy mbola mahafantatra an'le lalàna, miseho mahafantatra an'le lalàna izy fa tsy tena mahafantatra an'le lalàna. Le zava-misy ny olona mizara titre dia ny domaine ihany fa tsy ny CTD, fa ny mizara certificat dia ny commune na ny CTD, tsy mifangaro ireo zavatra reo. Zay ihany lalàna théorie. Manahoana nefa rehefa iny fotony midadasika ane Madagasikara na ataoko hoe na amin'ny commune dia eo le ataontsika hoe somary mifanjevo. Indraindray misy toerana zany izay iveran'le commune hoe ity zone de compétence anay midélivrer certificat foncier io izy tampoka any misy olona miteny hoe efa nisy titre mipetraka teto fa tsy azonao atao. Tsy ampy ny information tonga tany amin'ny commune ilazana hoe reto any statut en terrain misy eto. Techniquement zany raha azavaika dia misy an'ilay ataontsika hoe PLOF, plan local d'occupation foncière, zay mampiseho any satatany ao anatina commune anankiray. Raha ny tokony ho izy ny ao amin'ny service ny tsampandrarahany fananantany mamoaka an'izy io, zay le ataontsika hoe PLOF initial. Apetrany eo zany ny satatany rehetrarehetra zay adidiny, dikan'izay zany ny titre rehetrarehetra zay misy. Avy eo iny no alefany any amin'ny commune. Zay banga eo rehetrarehetra zany dia iverin'ny commune fa hoe anazy. Fa ny dikan'izay raha vao tsy complet le information ho atikatra omeny tsampandrarahany fananantany dia io le tenenin zalahy hoe mijabaka le agent ny guichet foncier. Zay mahatonga anay le hoe teo sarotiny amin'ity fanaovana PLOF ty, ary matetika mampiasa le teny frantsay zay hoe fiabilisation de PLOF, mba ho mari-potsitra ny information ho anatiny. Fa raha vao tsy mari-potsitra le izy dia mijabaka.
dia eo tsika miditra amin'le niteneninao hoe inona ny valeur juridique an'le certificat foncier. Droit de propriété na ny titre na ny certificat foncier samy droit de propriété ireo, ary lalàna miteny hoe mitovy lenta izy ireo. Azay azonao atao amin'ny titre dia azonao atao amin'ny certificat. Farasana jusqu'à preuve du contraire ozy izy. Inona les preuves du contraire? Les preuves du contraire dia hoe raha toa ka tsy nafantatra le agent ka midélivrer certificat ambonina titre dia maty ho azy zany le certificat. Zay le ataontsika mijabaka. Fa ny contraire an'izay izay tsy voasoratra ny lalàna fa marina fa raha nisy certificat tonga teo ka misy titre mitaingina aminy dia maty ho azy koa le titre. Zay le zavatra misy zay zavatra zay. Dia ho hitantsika eo moa zany hoe inona le ho hitantsika eo rehefa avy eo hoe inona les zones de compétence andreo olona anankiroa ireo. Voavaly angamba ny miora moa zany tsy zay hoe inona moa ny azontsika atao zay angamba fa hidirantsika zay rehefa amin'ny présentation manaraka. Fanontaniana fahatelo farany angambany iany tompoko. Olitra le fanontaniana fotsiny resaka hoe cadastre sy titre dia matetika le olona eny ambanivohitra efa miteny efa vita cadastre io fa eo hoe tsy haiko dia inona tsara zany no manazava an'ireo satria izy tsy mieritreritra intsony hoe haka titre fa zay fotsiny nefa rehefa avy eo izy ohatra ny lasan'olona ihany ny taniny dia zay mba tiana ho fantatra. Za ena toerana misy anay tompo dia misy velaran-tany malalaka mihitsy azy napetraky ny asikina taloha amanjato ny hectara asikina ary amin'izao fotoan'izao ary dia nisy navelany ary ndraisiny tafika. Raha vao ndraisiny tafika izy io dia zavatra hita tompo dia le tatsatsy afaka miditra amin'ilay toerana mihitsy nefa njareo manao trano ao amin'ilay toerana. Moa ve misy fanavaka vany izy tsisy ahoana tompo. Zay ny fanontaniana apetrako tompo. Sotra tompoko Nirina Rakotovelo amin'ny orinasa Patrakala. Fanontaniana amin'ilay hoe efa miantitra le mpiasan'ny fananantany, inona moa zany ny sapam-pampianarana mikarakara sy mamoaka ny olona ho spesialista amin'ny resaka fananantany dia izy izavy misy ny eto Madagasikara dia izavy ny ahitana azy manerana Madagasikara. Dia ao anatin'izay ihany koa efa manana vinavina ny anaovana vulgarisation resaka texte ny service amin'ity 2017 io nareo tao. Ao anatin'izay moa ve afaka manao sosikevitra ihany hoe mba ampidirina amina sehatra any amin'ny fampianarana koa zany le fampahafantarana ny resaka fananantany satria raha ny tenako zao nianatra tamina sapam-pampianarana momba ny famokarana fa tsy tsaroko mihitsy tao anatin'ny cours-nay iny izany resaka foncier zany. Tsy fantatra aloha ny amin'izao fotoan'izao fa efa 20 taona mahery zay ny voanay fa tsy fantatro ny hoe atraiza zany ny fampidirana fampahafantarana ny mpianatra ny resaka hoe fananantany indrindra ny sapam-pampianarana mamoaka olona hiasa eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Misaotra tompoko. Ia, misaotra tompoko ajanontsika amin'izay angamba n'izay série fahatelo zay dia tohizantsika ny présentation. Sakiteny fotsiny aho hoe madama avy ao amin'ny Patrakala mangala-pihinana ianao satria raha misetatsy ny tokony nametraka ilay fanontaniana dia nanaja anao izy. Ay mitovitovy amin'ilay anankiray ihany ary. Tsy nangala-pihinana zany izy n'izay no tianao tenenina. Ia, misaotra tompoko. Inona mahasamihafa ny titre sy ny cadastre? Raha ny lalàna taloha dia ny régime n'immatriculation no resahantsika. Dia misy ny procédure arahana raha te hangataka
tany ianao. Dia na io amin'ny anaran'ny tenanao manokana, dia izay ilay ataontsika hoe immatriculation individuelle, araka ilay nitenen'ny mbola teo misy 24 étapes io. Dia misy ny immatriculation collective. Izany hoe amin'izay fotoan'izay mety olona amina tanàna anankiray no mivondrona dia miara-miasa amin'ny sampan-draharaha, dia miaraka izany manao délimitation ny terrain io. Dia ny anankiray dia ilay ataontsika hoe cadastre. Ny cadastre indray zany azo lazaintsika hoe collective ihany koa izy io, fa ny fitondram-panjakana indray zany no mandeha mahita commune anankiray dia tonga dia miteny hoe andao faritantsika daholo ty tany ty. Raha ny tokony ho izy zany izay le cadastre zay dia ny fitondram-panjakana no miantoka ny vola rehetrarehetra ahafahany midelimiteany ireo terrain ireo. Zay ny zavatra mahasamihafa an'ilay izy, fa ny itovizany fotsiny dia zao hoe ny terrain izay an'ny fanjakana no angatahana, fa ny fomba angatahana anazy no samihafa. Ataontsika hoe immatriculation collective na individuelle, ianao no mangataka. Fa aty amin'ny cadastre, ny fitondram-panjakana zany no manao arrêté d'ouverture dia hiteny izy hoe andao zaraintsika amin'reto olona reto izay efa mipetraka reto ty tany ty. Méthode fotsiny samihafa. Ny akabeazan'ireo opération cadastrale ireo dia efa nisy 1927. Dia io no tenen'ny mbola teo hoe $70 no manao an'izy. Kanefa maro amin'ireo opération cadastrale izay nisy tamin'ny 1927 hatramin'izao mbola tsy tafavoaka tamin'ny farany. Inona ny antony? Satria mavesatra ilay procédure. Mavesatra ilay procédure satria misy étape anankitelo samihafa ilay izy, ary ao anatin'izay ilay ataontsika hoe phase physique mavesatra be satria mila bornage ilay izy. Tao anatin'izay tany 1927-1930 tany mbola natanjaka amin'ny fitondram-panjakana, na anambola izy zany nahafahana anao anazy. Fa rehefa tsy tafavoaka tamin'izany taona zany izy, fa rehefa niampitany tantian'ny fiverenan'ny fahaleovantentsika, lasa ny analemy fitondram-panjakana dia eo ilay tenentsika hoe tsy ampy ny ressource, dia tsy vita izy. Ary mbola maro amin'izao zany ireo opération cadastrale ireo zay tsy vita. Tedavana hevitra manokana izy io hoe ahoana raha ny régularisena an'izy io, satria averiko hoe le olona ny aina tamin'izany 1927 zany 1930 tany ho any, ireo nefa nisoratra anarana hoe ameo anay io tany io, hoe omena anazy io tany io. Amin'izao fotoan'izao izy mbola tsy vita, ireo olona ireo nefa efa tsy eto tany intsony fa efa taio fa lasa korazana. Dia mipetraka ilay fanontaniana hoe atao amin'ny anaran'izy ara ireo tany ireo. Misy amin'ireo olona ireo nefa efa nivarotra an'ilay tany. Ilay information tamin'ny voalohany zany efa tsy izy intsony ny amin'izao fotoan'izao. Dia mbola sahirana ny fitondram-panjakana amin'izay fotoan'izay mitady hevitra hoe ahoana raha ny régularisentsika andreo opération cadastrale reny. Manararoatra zany ilay mamala ny eto koa dia ny hoe raha rehantsika tamin'ny voalohan'ny ty taona ity, ny filoham-pirenena ny teny hoe misy an'ireo terrain grande superficie ireo izay misoratra amin'ny anaran'ny vahiny. Fomba filazantsika anazy moa hoe colon. Fa le colon tsy voatery hoe gasy, fa misy vazaha koa tao. Misy tsy voatery hoe vazaha, fa nisy gasy koa tao. Ary tsy hita intsony ireo olona ireo zany satria noho nahazo fahaleovantentsika, niverina tamintsika ny fahaleovantena, lasa izy nandeha. No tany La Réunion ny sasany tany Frantsa napetrany teo le izy. Dia ireo le olona niara-niasa tamin'ireo, ireo no misitraka n'le tany amin'izao fotoan'izao. Kanefa le titre amin'ny anaran'le colon dia le olona mipetraka eo ireo zany tsy afaka mangataka titre satria maninona inatakabla le titre, dia sahirantsika. Ny sosikevitry ny filoham-pirenena dia le hoe régulariseo ireo tany ireo ary jerevy izay olona mipetraka eo amin'izao fotoan'izao, profo hoe izy koa ny tena nanajary teo dia omeo anazy ny tany. Zay le eritreritra. Amaly zany le momba ny asekina teo, mitovy amin'izay ny asekina. Zany tany zany raha azoko tsara misoratra amin'ny asekina. Ny asekina mbola existe fa tsy mbola maty.
inona ny fampirarahana tamin'izany mety misy olona mifampiraraha angamba ny taony lehibe any asaikina hoe izy alors anga nareo miditra tsy aiza mifanarahany asaikina sy ny miaramila teo fa raha ny tokony io zany tsy azonao hidirana io terrain'ny asaikina io fa possible mihitsy ny raha ny teniny asaikina hoe ilaiko ny taniko dia miala zay eo tadiditsika angamba ny tany amin'ny faritra Itasy Ankorondrano moa dia tena nisy fifampitifirana tena fokotany ray manontolo mihitsy ny nasorona satria terrain titre amin'ny anaran'ilay olona miverina ilay olona anantany dia mipetraka ilay fanontaniana hoe manahoana raha ilay zoan'ilay olona efa mipetraka 10 taona ana teo ao anatin'ny taratasy ny fananantany izay navoasitsika tamin'ity 2015 tia everitsika fa hoe tokony ho jerena zany zay za tsy miteny hoe efa nahita vahaolana zay fa ao anatin'ny 15 taona ho avy zany dia tokony ho jerena daholo zay trangan-javatra rehetrarehetra zay manahoana ny fampianarana nareo migeste be hoe andeha anao vulgarisation en texte nefa nareo raha tsy manana budget misaotra amin'ny matoy zay avy ny matoy na tsy manana budget zay zay anankiray fa raha ozy izy mipatrakala hoe iantso anay ho avy amin'ny fomadio zay avy aiza ny avian'ireo ankizy amin'ny sampandrarahany fananatany-reo misy avy eo amin'ny ena misy avy any amin'ny politek votovorona na Antananarivo misy sampam-pampianarana any ary raha mahatsikaritra atsika tao amin'ny présentation nataony monsieur Mbola teo dia nisy an'ilay axe anankiray fa efatra formation au métier du foncier dia mihevitra zay anao plan de formation maninona moa ny hoe ametraka an'izay le plan de formation zay satria misy asa vaovao mipetraka eny anivon'ny commune dia ireo agent ny guichet foncier reo tsisy mampianatra an'izany ao fa ny natao zany nanomboka tamin'ny taona 2014 dia nanangana ny NDDL ny fitondram-panjakana ny NDDL dia natao hampianatra zay agent rehetrarehetra avy any amin'ny collectivité territoriale décentralisée na ny commune io na ny région io na ny province dia anjaran'ny NDDL mampiofana anazy ireo amin'izao fotoan'izao zany dia mampiofana agent ny guichet foncier 520 zay amin'izao fotoan'izao mandritry ny 3 volana ny olana fotsiny dia zao tsy formation le ataontsika hoe initial io le hoe manomboka mivoaka baka dia mianatra 3 taona hatreto aloha mbola tsy tafavoaka atsika nametraka an'izay sekoly zay fa ny hoe io misy asa tao ampianara aloha reo ankizy ireo ary misy olona tsy miteny ato fa teneko anao misy olona nampianatra agent ke izy reo lahy reo eo dia mody mivandravandra anareo manitsangany ianao faly mba nitsangany ianao mamsoa lao hitan'ny olona isany nanao formation ny AGF mpiara-miasa taminay ry zareo reo fa noho ny sola aloha zay dia nitsoandra lahy dia lasa aty amin'ny azy zay ngamba n'le valim-panontaniana azoko mena fa zay mbola maniry ihany raha ohatra ka misy fiara-miasa azotsika atao zany zavatra zany na tsy resaka fananantany aza fa raha resaka gouvernance locale gouvernance foncière azotsika atao foana zany zavatra zany saotra tompoko